continue la lutte, ce qu'elle a fait pour tous les peuples malgaches. Parce qu'elle a laissé vraiment des messages, elle a laissé vraiment des travail pour que nous, le peuple malgache, on est là, un grand souvenir. Et c'est la tristesse pour nous tous. Vraiment, surtout pour nous, et surtout pour moi aussi. Bon, là, c'était mon adine, Kaïna, ni Petsepounao. Fihetseham-po moa zany dia anisan'ny tena malahelo dia rarina tokoa zany tena nainga iny izay rasta eto satria dia anisan'ny very olo-manga tokoa zany tsika satria tombokavina dinina misy mponina dia tona zava-dehibe tokoa teo anivon'ny fanovana ny fiainan'ireo vahoaka madinika zany miady mafy tao anatin'izay tokoa izy zay tena anisan'ny tena zava-dehibe ary mampalahelo ary izay mbola tena itenena nefa tena tsy misy oatra anazy ny zavatra natao zany raha oharina amin'ilay zavatra rehetra hoe mpiara-miasa amin'ireo rehetra ireo dia zava-dehibe tokoa ny zavatra vitan'ny tompokavy ary tena enganeka mba hitoetra ary hotohizan'ireo olona miara-miasa taminy izay adidiko avambe napetran'izay araka mivolaza teo moa zany dia anisan'ny tena very olo-manga tokoa tsika dia tena very olo-manga satria dia tena naingitsinjo naingijery akaiky ireo olona ataontsika hoe sahirana hijaly tao anivony izao fiarahamonina iainantsika izao ohatra iray meko anao fotsiny tao amin'ireo resaka ady tany izay matetika mpisanga moa zany teto anivon'ny firenena dia anisan'ny hijoroan'ny tompokavy ny anisan'ny namaolana an'izany dia ankoatran'izay moa reobe ireo resaka ady ara-tsosialy izay anisan'ny divany mafy ka niangavinay zany ary nangatanay mba hisy anoy izay asa masina goavana nentin'ny tompokavy nadinina ramasoana zany. Bono a Samira Stafana là c'était nadina ramasoana kina zao mba fihetseham-ponao. Malahelo ny tena fa zao miresaka aminazy io ary tena malahelo satria nahoana le fa tsara-pony madama zany zay hita fa tena ny fitiava ireo olona madinika sahirana malagasy zay nolazainy fa hoe tsy tokony hantra ny malagasy ary zay teny zay teny zay hita fa hoe miady mba hialany zany fantrana zany eto Madagasikara zany i ministra madinina ka dia haingany ka mba hitohy zao ezaka efa vita metabe zao mba hialany malagasy eo amin'ny fantrany indrindra ireo vahoaka madinika. Sotra betsaka Samira.